Miraba tompoko lafinaritra tompoko vavy dia ankafalinina indray nanorana anao ny vaovao makasika ny mety toetry ny andro ary amin'ity anio ity. Ao anatin'izay toetry ny andro izay raha ny 3 andro manaraka no jerena dia ny orana malefaka izay matevina ny faritra sasany no ibantoerana izay tia manerana ny nosy ato anatin'ny 3 andro manaraka ary mety ho hitataratra izany na ny tontolo andro maraina raha dia misy hatrany aloha ny erikerika majinijinika sy ny orana manify indrindra moa fa ny vao maraina. Ho jerentsika amin'ny atsipiriany avy hatrany izay toetry ny andro izay fa milohan'izay dia misy ihany koa araka izany araka nambara teo hoe misy matevina indraindray ny orana lotsakorana any amin'ny faritra sasasasany ary dia mety hatratra 70 hatramin'ny 100 mm zany ao anatin'ny 420 ora tafiditra ao anatin'izay voakasika ao anatin'izay zany ao anatin'izay 3 andro manaraka izay hatrany sy tamin'ity anio ity moa dia efa niainan'izay moa zany ty amin'ny motsiraka atsinanana sy any amin'ny 3 andro manaraka zany dia tokony tandrina hatrany mahazo fampitandremana makasika izay lotsakorana izay ny faritra Nalanjorofo sy ny atsinanana Vatovavy Fitovinany mahazo ny aloatra mangoro iny filazana moa zany fampitandremana miloko mavo atoraka izany ihany koa dia ny faritra Boeny tamin'ity anio ity dia nahazo fampitandremana makasika an'izay lotsakorana izay ary mbola mitohy raha tokony izy hoan'ny anio alina ka hatramin'ny maraina. Ny ilan'ny andrefan'ny faritra Betsiboka iny tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny Analamanga, ny ampovoantany manontolo Itasy, Bongolava, Vakinakaratra, ny farany atsinanany Moromania mahazo ny Mandry Tsara sy aty amin'ny faritra Sofia, Dianasy, Savaty zany raha hoan'ny anio dia voakasika izay avokoa miverina voakasika ny izay fampitandremana makasika ny lotsakorana izay ihany koa moa raha ny vinavina ireto faritra avaratra ireto zany faritra Sofia sy Diana ary Sava iny ny ilana sanana ihany koa any amin'ny Sabotsy sy ny Alahady any hoandy. Jerentsika amin'ny atsipiriany makasika ny toetry ny andro andro rapitso maraina zany amandraondraona aloha ny ilana sanany ampovoantany manontolo mety iserikerika na orana manify ny vao maraina misy orana aty amin'ny morontsiraka atsinanana manontolo Analanjorofo ny morontsiraky ny faritra atsinanana Vatovavy Fitovinany ka hatraty amin'ny atsimo atsinanana aty misy tandrifindrahona vitsy ny morontsiraky ny Diana Sofia ary faritra Boeny omaina kosa ny faritra ankoatran'izay. Tolakandro kosa indray makasika ny orana dia manerana ny nosy ary mety rankotraka zany amin'ny faritra sasasasany fandimon-drahona sy masoandro aty amin'ny morontsiraky ny faritra Melaky ihany sy aty amin'ny farany atsimon'ny faritra Atsimo andrefana morontsiraky ny Androy aty ankoatr'izay zany misy ny orana. Raha ny vinavina ho an'ny maripana ary dia milatsaka 920 aloha ny ambony indrindra aty amin'ny Analamanga aty Vakinakaratra 20 Fianaratsoa 17 morontsiraka atsinanana kosa dia manodidina 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny mafana indrindra raha toka ho an'ny morontsiraka andrefana dia 30 mihoatra izay maripana mafana indrindra izay. Ny mafana indrindra manerana nosy kosa dia tafakatra hatramin'ny 30 aloha raha ho an'ny Toliara andy. Ho an'ny toetry ny andro ho an'ny Sabotsy kosa indray dia mbola maro hatrany faritra voakasika ny oran'andro ny erikerika sy ny orana manify vao maraina raha toka mivadika orana somary betsabetsaka ihany izy amin'ny ankapobeny ny tolakandro ny ampovoantany manontolo ny morontsiraka atsinanana manontolo faritra Sava ka hatraty amin'ny Miandrivazo dia ahitana orana avokoa ny ankoatr'izay kosa aloha dia ifandimby rahona sy ny masoandro maina zany morontsiraka avaratra nefana aloha amin'ny ankapobeny raha ho an'ny Sabotsy. Ny maripana ho amin'izay fotoana izay dia 520 ka hatramin'ny 20 mafana indrindra aty amin'ny avoantany 720 eo zany 20 ka hatramin'ny 30 morontsiraka atsinanana 30 mihoatra ny morontsiraka andrefan'ny nosy mafana indrindra manerana nosy dia 30 degré Celsius hatrany fa aty Maheva tanàna sy Mahajanga no ahitana izay. Amaranana ny toetry ny andro ho an'ny Alahady kosa indray dia mitohy ny orana amin'ny ankapobeny raha ho an'ny avoantany manontolo ny morontsiraka atsinanana manontolo aty amin'ny Antalasy Analanjorofo iny misy tandrifindrahona ihany ny faritra Menabe sy ny tapany avaratry ny faritra Atsimo andrefana fa ny ankoatran'izay ny faritra avaratra andrefana Atsimo andrefana tapany atsimony Atsimo andrefana dia ifandimby rahona sy ny masoandro. Maripana vao vinavina ho an'ny Alahady manodidina ny 920 ka hatramin'ny 720 degré Celsius mafana indrindra aty amin'ny avoantany 20 ka hatramin'ny 30 ny morontsiraka atsinanana ary dia 30 ka hatramin'ny 30 ny morontsiraka andrefan'ny nosy. Mafana indrindra manerana nosy dia 30 degré Celsius aty amin'ny faritra Atsimo andrefana Toliara no ahitana izay 30 kosa Maheva tanàna sy Mahajanga. Ao anatin'izay ihany koa dia ho fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny toetr'andro amin'ity taona 2020 sy 2020 ity dia manana lohahevitra hoe
lohalarana amin'ny hetsika mahakasika ny toetrandro ny météo eto Madagasikara. Izy zany fampiratiana sy famelabelara-kevitra isan-karazany zay ho tanterahana eny amin'ny parvis de l'hôtel de ville eny Analakely ho an'ny 1 roa 3 martsa 4 sy 20 ho avy izao. Ho antsika izay mpisehatra amin'ny ara-toetrandro maniry andray anjara arak'izany dia aisana zany nareo asaina ifandray aminay mialohan'ny 13 febroary 4 sy 20 zany amin'ny herin'ny rapitso zany alohan'ny amin'ny herin'ny rapitso mba ifandray aminay amin'ny alalan'ny fifandraisana telefona na hoe WhatsApp dia ny 032 67 730 12 na koa ny mailaka niry raoulzao@gmail.com. Makasitraka anao ary nanaraka an'izay hatramin'ny farany dia manasanao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.